Niditra teo amin'ny andro faefatra ny fiadinan'ny tompon-daka régionaly eo amin'ny taranja volley eo anivon'ny AGF tamin'ity farany herinandro ity rahantsika amin'ny sary ity zao dia ny fionana teo amin'ny ministeran'ny fitsarana manao akanjo mena sy ny ekipan'ny présidence manao akanjo maitso nazava tetiny fandresen'ny ministeran'ny fitsarana ny ministeran'ny justice tamin'ny seta telo ny ohatra toy izao kosa ireo vokatra hafa ny trésor nandesy ny MEDD tamin'ny seta telo ny ohatra ihany torak'izany ihany koa dia tamin'ny seta telo ny ohatra nandresen'ny MDN ny ekipan'ny Jirama anarak'izay dia efa tamin'ny tie break telo no roa no nandresen'ny MJS ny ekipan'ny primature ny santé nandesy ny MEAH tamin'ny seta telo no ray ny Sénat nampiondrika ny université tamin'ny seta telo no ohatra ary farany ny DGFAG nampiondrika ny MJS tamin'ny seta telo no ray